Miarahaba atsika mpanaraka ny pejy rehetra, miarahaba ihany koa vahoaka malagasy. Haneho hevitra zao androany mahakasika ny fanendrena prime ministre izay nahatonga resabe amizao eto amin'ny tany sy firenena malagasy. De azo lazaina ihany koa ahitsy fa maro dia maro no tsy makasitraka ny prime ministre zay voatendry amin'izao fotoana zao. Aloha nidirako an'izay fanendrena prime ministre zay de mamela ahy anareo hitotoka amreo député de Madagasikara, ianareo solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Voalohany, tokony tsy ho adininareo ary tokony ataonareo député rehetra ao an-tsaina fa nisy raha latsaka ny tolona, nisy ainana foya ny tolona zay natao. Aoka mba tsy hiala ao anatin'ny sainareo zay zavatra zay. Ary ny razoina ny fanomboan'ny tolona de tsy ianareo député no nitarika ny tolona tamin'ny 25 octobre, fa ny ZNZ zay nanohina ny antso nataony Baba Clémence Lily. Zany hoe nifototra ny angany tolona dia ny izy teny mianaday sy ny ZNZ. Napetraka tamin'ny sisiny mihitsy nareo mpanao politika tamin'ny nantomboan'ny tolona iny. Nandresy ny tolona. Hitodika aminareo zaho, nareo député zay nandany nanolotra ny prime ministre teo. Satria raha hitany vaovao miparitaka etsy sy aroa dia na ny ZNZ sy ny fikambanan'ny mpianatra hafa de tsy mankasitraka ary tsy nahalala akory ny prime ministre zay ho atolotra. Mazava ho azy zany matoa reo tsy nahalala, tsy mankasitraka de zavatra ny tsy fampidinianareo solombavam-bahoaka tamin'ny tanora zay nitarika ny tolona ny fanendrena prime ministre. Zay aloha ereranareo raiky voalohany nareo solombavam-bahoaka zay. Efa vita tendry ny prime ministre vao miantso ny tanora nareo hitondra fanazavana mba fanambanina tanteraka ny tolona zay nataon'ny tanora izany, fanaovana tsinotsinona tanteraka ny tolona zay nataon'ny tanora izany. Faharoa manaraka an'izay, efa teneniko foana hatramizay fa mbola ao zay videoko zay hoe lay qualité-ny député de Madagasikara mihitsy no tsy misy ilana anazy. Ary zay mahatonga anahy miteny hoe raha misy ny fanovana rafitra sy ny lalam-pifidianana de tokony ho olona manam-pahalalana, manam-pahaizana ambony amin'ny lalàna no mahazo milatsaka député, fa tsy zay olona rehetrarehetra io manamanam-bola na hafantafantatr'olona tsy misy raha hainy de hilatsaka député. Zany assemblée nationale zany andrim-panjakana matanjaka, anisa ifaharan'ny firenena anankiray. Nareo député eo nefa mbola misy manao signature feuille blanc. Na mpivarotrana na eria amin-tsena eria za mpanaovinao signature feuille blanc tsy hanao mihitsy satria tsy haina inona ny antony hampigady anazy ve ty ampanaova signature, inona zavatra isoratra eo ambony eo. Na mpivarotra mangidy mpivarotranana tsy hanao signature feuille blanc mihitsy. Fa nareo député eo raha araky ny vaovao hita sy fanambarana ataon'ny député sasany manao signature feuille blanc. C'est quelle qualité de député là? C'est la honte. Zay makasika an'iny idirako ny makasika ny prime ministre. Efa iny moa izy ny rahatsika nanao fanambarana iny. Efa rahatsika mahita koa ny resaka mahazo azy sy ny tsy fakasitrahany maro anazy. Ka eto de mitodoka aminao ndray matao prime ministre. Efa iny zavatra nyteneninao tamin'ny mpanao gazety hoe tsy maintsy henjena reo zay tsy nanao mety rehetra teto amin'ny firenena. Ka noho izany
mba hanaporofoanao amy vahoaka malagasy amy tsy fakasitrahany maro anao amin'io toeran'io a, de amin'ny alalan'ny asa no heveriko a fa hanaporofoanao a fa tena tsy olon zany olo Ravatomanga sy olona Joela sy ny anina zany fa hanao ny asanao mahitsy a amin'ny andraikitra zay napetrakinao ao ary tazona ny teny nomenao. Zany hoe ny tiako tenena zany tenena hoe vitao anatin'ny fotoana fohy a io zavatra nyteneninao io a mba ho porofo ho an'ny tanora sy ny vahoaka malagasy fa tena no tanterahinao io retsaka fa tsy sanatria akory ho atarazoko ela be jusqu'à mandafa ho vita roa taona fanomana fividana vita ho tanteraina fa raha tsy tanteraka zany farafaratsy ny 2 volana de mino ay zato isan-jato ana fa hiverina hidina an-dalambe indray a ny tanora sy ny vahoaka malagasy satria mahatsiaro vao fitaka ka tanterao ao anatin'ny fotoana fohy io zavatra nilazainao hanendrika nizao nanao tsy mety rehetra teto Madagasikara nangalatsy ny harem-pirenena malagasy namotika ny firenena malagasy ary porofaroa hangatainay koa zany angataiko zao indrindrindrindra raha tena zany tokoa no voalohan-jarahanao ama prime ministre anao ho porofo hanamarinanay zany koa dia mangataka izahay a ataovy ministry ny fitsarana ifaniry soa zay vo azonay antoko hoe tena hiady amin'ale tsy maty manoto marina nareo fa raha mbola olona hafa no ataonareo amin'ny ministry ny fitsarana ao a de hampitombo ny ayain'ny vahoaka malagasy zany satria ifaniry soa zao no hitan'ny vahoaka malagasy fa tena tsy manaiky amin'ny zavatra ataon'ny mpamotika firenena ary tena manendrika an'zareo hatramin'ny farany ka raha tena porofo an'izay koa zany nao an'izay matao prime ministre de ataovy ministry ny fitsarana ifaniry soa de miaraka miasa nareo manatanteraka da zavatra noresahinao androany zay fotsiny angamba porofo faran'izay tsotra atranquille ny vahoaka malagasy zay nomba hafatry koa aminareo ary zao mino fa na ny filoha aza hankasitraka an'izany ary anaiky an'izany ka ary zao mino zay ihany koa nitanjona ny filoha zay niteneniny teo tamin'ny kabary zay nataony fa tsy maitrendrana reo nanao zay tsy mety teto amin'ny firenena nangalatra narem-pirenena namotika ny firenena ka zay porofo roa zay zany angatahana mba hampiala ny aiainy vahoaka malagasy zay fotsiny ane zay fotsiny zavatra takina tsotra be mankasitraka tompoko